Eto kosa isika dia hijery ilay antsoina hoe backstage view, zany hoe vue arrière-plan ny Word 2013. Na tena izy sendra nanokatra document ianao na miasa amina document iray dia tahaka izao aloha no azonao. Fa raha te hiditra amin'ilay hoe backstage view ianao zany hoe sendra hi-enregistré ianao na hanokatra ho document iray hafa indray, ilaina fotsiny mi-clique ty fichier ty aloha. Dia mba hivereninao tamin'ilay fenêtre teo aloha dia tsy fantaro fa misy an'ity bouton précédent ty na retour, raha iny cliquenao dia miverina amin'ilay teo fa fichier fotsiny miverenanao aminy. Ny zavatra voalohany tsara fantarina eto dia ny information, les parties information ty misy ao hoe protéger le document raha mimetraka mot de passe ianao, inspecter le document, misy ny version, migérer les versions, misy version 2010 ve sa 2013 arakaraka le zavatra ataonao. Dia eto koa moa mantsy, eto koa misy information momba an'io fichier esanao io, na koa ianao manao nouveau moa araka le fahitantsika tamin'ny cours teo aloha, maka template ianao na document vierge, na ianao manao ouvrir amina document à partir na document efa niesanao na efa misy na voaingana moa zany mikeny hoe récent, na ianao miditra amin'ny compte SkyDrive, cloud, na ianao anaty ordinateur anao no maka fichier. Misy moa toy ny hoe ajouter un lien to fa mila connexion internet hatrany ianao ahafahanao miasa amin'io. Enregistré moa zany raha hoe efa niasa tamina document iray ianao, misy modification nataonao dia mi-clique enregistré fotsiny ianao, garder le même nom de fichier. Fa raha manao enregistré sous ianao, ny enregistré sous dia tahaka ny hoe manao sauvegarde ihany fa manao mametraka anarana vaovao, na ianao vao manomboka ny enregistré dia tsy maintsy enregistré sous no ataonao, na ianao efa misy document efa misy manana anarana, tsy document tahaka izao intsony ny anarany fa mety hoe document hafa fa te hanova azy anarana hafa ianao fa copie dia enregistré sous no ampiasainao. Dia raha ohatra imprimer ianao dia misy aperçu avy hatrany avant impression eto misafidy anarana imprimante ianao. Eto moa ianao mispécifier hoe izavy le page ho imprimer, na ianao manao hoe imprimer toutes les pages na page active na page personnalisée, na ianao mispécifier page 2, 4 dia tapenao arak'izay misy impression recto toy manuellement recto verso, misy hoe assemblé, non assemblé. Eto ianao mispécifier paysage sa portrait izy dia format le papier A4 sa format hafa tahaka izay ihany koa ny marge, dia une page par feuille ve sa 2 sa 4 sa 6 arakarak'izay safidinao. Dia nombre de copie ianao misafidy ihany koa hoe mihoatra ny ray ve sa ray, dia ianao ihany koa nefa afaka manao partagenao io alefanao amin'ny cloud, par email, en ligne na ataonao amina blog. Misy zavatra maro ahafahanao mipartage azy, na exportenao ihany koa ka créenao PDF na XPF, na modifienao type an'ilay fichier, na ianao raha mi-clique fermer moa dia tena hoe fermer tokoa. Ny compte kosa dia ahafantaranao ny contient izay nosokafanao io. Io tahaka ity zao rehefa connecté izy ito ambony ito misy adresse email afaka ovainao ny sary, afaka miova compte ianao, ny arrière-plan anao koa afaka ovainao. Dia fantarany koa fa io compte isokafanao amin'ny Word io dia misokatra ihany koa ny compte ampiasainao amin'ny Excel, PowerPoint 2013. Dia ny office ny thème ihany koa manao gris clair ianao dia miova automatique izy gris foncé fa ajanoko blanc izy dia mila connecté amin'ny internet moa anao afaka mampiasa Facebook atao mifandray amin'ny Facebook ihany koa io compte ampiasainao io. Misy moa ny option dia tahaka ny mahazatra tamin'ny 2010 eto ianao misy option maromaro ahafahanao paramètre sy option ahafahanao manova ny zavatra iasanao. Iverenao koa hatrany misy teo dia misy ny complément enregistrenao sous PDF izy. Izay ny tsara ho fantarina moa mahakasika ny backstage view na vue arrière-plan amin'ny Word 2013.